Anandratranao aho Randriamanitro Mpanjako sy ankalazany anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hiderany anaranao mandrakizay doria. Raha io izy any an-danitra, misaotranao ny izao fotoana sarobidy izay omenao anay tsiraray avy izao. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba hanatrehanao feno izao fotoana izao, ary arotsay aminay ny fananao masina. Anaran'i Jesosy, amen. Miarabantsika rehetra tratran'izao andro manokana ho an'ny vehivavy izao. Andro manokana ho an'ny vehivavy rehetra maneran-tany, tsy ny adventiste rehetra fa rehefa mety vehivavy eto amin'ity bolan-tany ity zany dia miarabantsika rehetra tratran'izao andro izao. Mba fantatritsika moa ny fiangonana adventiste dia nanokana ny andro iray mialohan'ilay valo marsa hitondrana mivavaka antsika rehetra. Koa dia mifaliry rahavavy koa isany miravoa, mitsikỳ, fa tsy adino isika ary mba ho tanteraka amintsika anie ny hoe ho vehivavy hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra isika rehetra. Koa ny tompo anie hitantsika rehetra izao. Amen. Isabel caminira, mi fala votandeibe. Saya mudena marude, dedicare camidera. Saya mudena marude, dedicare camidera. Piangunano masandatureni fe iderani panavuta natia nefichazizo irawapande anana irasuliziuna irawapande anana Sunisiuna Amibibua funzio Kami falia buku Fafaduza yanar Tirai sakta kamira Dalam terau famendika Ilai nanabu janade, terau famedika. Ilai nanabu janade. Habibi ulung beriro, izai mandeni kenisu, we manatuna isa. Ani unitumpu mafidi Nifikiaba nivali Nifikerani tuida Nifikiaba nivali Nifikerani tuida Zao tsika dia hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ovakitsika androany dia ao amin'ny Hébreu 4:4 andiny 7:12
hatramin'ny 4. Hebreo 4, 4 hatramin'ny 4. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona ilay efa niakentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ny fahasahiana mba ahazoantsika famonjam-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Iaraka andohalika hivavaka isika. Andriamanitra raha ny habe fitiavanao misaotra anao izahay satria ny famondram-ponao no mbola mahatoy izao anay tsirairay avy. Manana anjara afaka iaino ny teninao indray amin'ity anio ity, mangataka ny fitarihan'ny herin'ny fanahy masina izay mba hoeto anivonay ary hatanteraka izay sitraponao ihany koa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mahita an'ireto mpanatrika rehetra ny fotoana ireto ianao, hamangy azy ireo tsirairay avy anie ianao ary hijery azy ireo arak'izay fantatrao fa mahasoa azy ihany koa. Dia izany vavaka izany no irianay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny Fanompoampivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Ampy. Inona moa no atao hoe ampy raha ny resaka ara-bola sy ny tahira ao tokantrano no resahantsika? Tompona ve izany fanontaniana izany ao tokantrano? Ampy antsika ve ny volantsika raha toa ka afolo eny amin'izay raisy ny tokantrano iray isan-taona eo amin'ny firenena misy antsika ny vola ananantsika ao tokantrano? Sa tokony avy 20 eny vao mety hoe ampy le vola? Nisy lehilahy iray nilaza hoe ny ahafantarako fa manana ny ampy dia rehefa mitsetsitra manga dia mandra-pahafotsifotsy an'iny taola manga iny, izay vao hoe ampyampiko ny vola ananako eo ampelantanako. Ny hoe ampy dia izao, miankina amin'ny toe-javatra. Ho an'ny mpanaradian'i Kristy ny fanontaniana tena manan-danja dia tsy hoe ohatrinona no ampy, fa hoe mampisaraka ahy amin'ny tompo ve ny fehezahako anana ny ampy. Ahoana raha ny valiny? Ary moa ve izany mampisy hevitra ny fonao sy ny fon'Andriamanitra izany fananana ny ampy izany? Raha izany no izy dia mila fanovana isika. Mila miova isika mba tsy hahatonga ny fananana ny ampy ho ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Izao no antso antsika androany. Rehefa mamerina ny ampafolony sy ny fanatitra amin'ny fanoloran-tena isika dia andeha hangataka amin'Andriamanitra mba hampafantatra antsika ireo zavatra rehetra izay mety hisakana antsika tsy hatoky azy. Ka na manana ny ampy isika na tsy manana ny ampy dia aoka tsy hampisaraka antsika amin'Andriamanitra izany fa hatoky azy tanteraka isika. Amen. Ankehitriny isika dia hiaraka hivavaka ho amin'ny fanolorana ny ampafolony sy ny fanatitra. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao mandrakariva izahay, fa ianao dia manome ny sahaza sy ny ampy ho anay tsirairay avy. Tahio indrindra izahay, indrindra ny vehivavy, izay manana andraikitra manokana ny amin'ny fitantanana ara-bola ao tokantrano. Ampio izahay Tompo mba hifandray aminao mandrakariva, ka na ampy na tsy ampy ny ampelantananao dia hatoky anao foana izahay, fa ianao no mihay anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen.
Rankizy io tonga amin'ny ora mamitsika izao. Miarahaba anareo rehetra izay manaraka amin'izao fotoana izao. Ny lohatenin'ny toritentsika androany dia hoe ny anaran'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe ny anaran'Andriamanitra. Hoy rankizy ny Exodosy 3:1-9 tapany voalohany hoe izao no Andriamanitra nirazanao dia Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Mialohan'ny noantsika ny toriteny mahafinaritra dia andaontsika aloha hiaraka hivavaka. Ray malalo misaotra satria nomeno an'ity ora mamy ity izahay. Enganiana ankizy mba hiaino tsara avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rankizy io, alaivo sara-tsaina anie hoe misy lehilahy anankiray mpiandro ondry miandro ondry any amin'ny toerana mahafinaritra anankiray. Mety misy zavatra maitsomaitso mahafinaritra, misy rano, misy izay rehetra ilain'ilay mpiandro ondry sy ilay ondry. Mahafinaritra e? Dia sao ity mpiandro ondry ity tsy maintsy miandry tsara ny ondriny izy, sao dia tsy hita ny ondry dia lasa mampalahelo. Tena mahafinaritra loatra ilay azy. Tianareo ve? Za aloha tena tia e. Dia zao rehefa miandry ondry ity ondry anankiray ity dia tsy mahazo mialo mihitsy no maso fa jereny tsara daholo ity ny ondry keliko anankiray ity ny ondry keliko anankiray. Tena mahafinaritra ilay izy rankizy fa izao ny fanontaniana hoe manahoana re raha ohatra ka mandritra ny tontolo andro ny ankizy dia miandry ondry foana. Isan'andro dia miandro ondry foana. Mandritra ny herinandro ray volana herintaona ary mandritra ny 7 andro mihitsy ary dia miandro ondry foana. Mety ho reraka ihany ny farany Izany nefa rankizy ny zavatra niainan'i Mosesy. Fantatrareo ve Mosesy? I Mosesy ilay ao anatin'ny Baiboly. Nisy fotoana izy reraka ihany hoe mety tsy tsaroan'Andriamanitra intsony angamba ny fisiako. Indray andro anefa ozy ny Baiboly dia ny zavatra tsy nahazatra niseho hitan'i Mosesy. Ary nafinaritra anazy indray ny zavatra niseho. Satria ozy nareo rehefa niandro ondry izy dia nahita zavatra tsy fahitany firy. Inona ozy nareo ny hitany? Nijereny ohatran'ny misy lelafo. Dia nanakaiky ihany izy oay, ary mirehatra izany roy memy izany izany roy memy izany rankizy dia kirihatra izany. Dia nijereny fa nindrehatra. Dia rehefa ninanatony izy dia jereny fa tsy mahay anefa ilay roy memy. Tena nitanteny izy. Dia avy eo nefa dia nisy feon-teny avy ao amin'ilay roy memy nindrehatra. Izy ary izany niteny izany. Andriamanitra kay no niteny. Tena faly Mosesy nandrea izany. Dia ozy Andriamanitra mantsana azy hoe Mosesy. Tena malefatra Mosesy hoe inty aho satria fantany fa Andriamanitra niantso azy. Dia ozy izy Andriamanitra mantsana azy hoe aza manakaiky aty dia sorony kapanao amin'ny tongotra aho fa tamin'ny masina io hitsahanao io.
Dia hoy ihany koa Andriamanitra hoe izao ny Andriamanitra ny razanao, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tena mahafinaritra be ny resaka ry zareo satria no fampiresaka teo izy dia nilazan'Andriamanitra Mosesy daholo mombamomba anazy sy ny anarany. Ka eto amin'ny fotoana sarobidy io rakizy Andriamanitra no nanana iraka tsara be ho an'i Mosesy. Inona hozy nareo ilay izy? Hozy hoe mandehany ianao ry Mosesy makany amin'ny Farao, manafaka ny zanak'Israely fa mijaly ry zareo. Asa vaovao be indray zany satria zatra ny androndra izy dia izao izy lasa andeha ho any amin'ny Farao kanefa tena sarobidy ilay asa. Dia hoy izy Mosesy hoe eny ary, dia rehefa tonga any dia teneniko zareo hoe ny Andriamanitra ny razanareo no naniraka fa rehefa manontany izy hoe izy zany dia inona no havaliko? Ohatra nareo ilay manontany any dada sy neny. Dia hoy izy Andriamanitra hoe rehefa manontany izy hoe iza naniraka anao dia laza hoe ilay izaho no naniraka. Ilay izaho no naniraka. Ilay izaho rakizy dia midika hoe Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany manko ny anaran'olona anankiray dia tena sarobidy. Tsy hoe iantsonan'ny olona anankiray fotsiny fa mampiseho ny toetrany, ny fombafombany sy ny rehetrarehetra izay ataony. Dia nanaiky nanao izay baiko n'Andriamanitra izay rakizy i Mosesy. Le hoe izaho teo zany rakizy dia midika hoe manambara ny toetran'Andriamanitra. Io fanambarana ny toetran'Andriamanitra io dia milaza hoe Andriamanitra dia efa teo foana tamin'ny lasa tamin'ny fiainantsika dia mbola eto izy ankehitriny ary mbola ho eo izy ho amin'ny ho avy rehetra. Mahafinaritra loatra zany rakizy ankehitriny izao dia tsika miresaka izao io dia manatrika eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. I Jesosy ihany koa dia nisy fotoana niteny hoe izaho. Satria izy nanino izy niteny an'izany? Satria Jesosy koa dia eo amintsika mandrakariva rakizy. Miaraka amintsika foana izy. Tadidinareo izy niaraka tamin'ny Mosesy teo dia izy ihany koa maty amin'ny fijaliana ho antsika dia nitsangana tamin'ny maty izy dia lasa ny an-danitra izy ary ankehitriny mbola mijery antsika tsirairay avy izy. Indray mandeha ihany koa Jesosy dia niteny ao amin'ny Baiboly hoe izaho no mofinaina. Dia andao indray kasary an-tsaintsika hoe ohatrany ahoana indray zany. Misy mofo anankiray tena tianareo indrindra jerena ty sary ty. Misy mofo iray tena tianareo indrindra nefa io mofo io tsy mety lany. Dia io mofo io tsy mety simba dia tsy mety bobongolo fa tsara tarehy tahaka ny nanamboarana azy foana io mofo io. Dia tahaka izany ihany koa ny arakizy. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia tsara mandrakariva. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia tsy miova mihitsy fa tahaka ilay izy niaraka tamin'ny Mosesy no miaraka amintsika koa amin'izao fotoana izao. Ilay izao dia Andriamanitra rakizy no niaraka tamin'ny Mosesy tamin'izy ilay mbola kely dia nalefa tamin'ny fiara zozory dia niaraka taminy ihany koa ilay izy niandrondra dia niaraka tamin'ny fotoana rehetra ary aizy Mosesy amin'izao raha fantatrareo any an-danitra izy miaraka amin'Andriamanitra. Izaho sy anao koa rakizy ho ve tsy mahafinaritra be izany hoe mahafantatra n'ilay izaho izany dia Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny mihitsy fa miaraka amin'ny mandrakizay. Rankizy io tianareo ve izany hoe hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay satria izy tena tiany miaraka amintsika. Tena tianareo. Atsangano entanina raha tena tianareo. Mahafinaritra be andao ary sika hiaraka hivavaka. Anondrika ny lohantsika sika dia hivavaka. Ry Jesosy zokina io misaotra betsaka satria nomenao lesona sarobidy izahay. Ny amin'ilay anarana mahagaga dia anaran'Andriamanitra izany. Minany eo ihany koa ny toriteny fa tsy te hisaraka aminay ianao. Ampio ihany koa izahay tsy hisaraka aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Tongotra zesao miantorahako mpanompona feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesosy fa nahoana mo no saiko
ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo Jeso atolotro ho anao zao tenako izao na tsy mendrika zare atokany ho anao fa vononao anarady na omorana ho sarotra ianao no ianteherako ka tsy mba manan-tahotra fa nahoana no sahiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo fa nahoana no sahiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisorasore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo Fifaliana no anolorana ny arahaba ho anao nahatratra ity fotoana manokana ity. Fotoana manokana satria fotoana hiarahantsika mivavaka ka hanovozana hery avy amin'ilay tiantsika dia Kristy. Ny fahasoavana ane ho amiko so aminao hatrany hatrany. Amin'ity fotoana manokana ity dia andeha isika hivavaka ny mba ho tonga vehivavy. Vehivavy aloha ny tonontsika, vehivavy feno finoana, vehivavy feno vavaka ny fiainany dia vehivavy mahita fahombiazana ka manam-pifaliana amin'ny fiainany dia tsy ho an'ny vehivavy ihany araka izany fa isika rehetra na lahy na vavy dia ho feno finoana, ho feno vavaka ny fiainana ary ahita izay mahasoa avy amin'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka angataka ny fitarihan'ny fany masina ary sika ho amin'izany afatra izany hivavaka isika. Andriamanitra fanahy mpanazavo, irina indrindra hoe enao no hiasa ty anatinay, enao no hiasa anatin'izao teny izao ary enao no efa ampahery sy hanovana sahady araka ny sitraponao. Anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Rehefa nandray ny soratra masina isika dia niaraka namaky izay voalazan'ny Hebreo 4:4 andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:10 teo ary asaiko ianao andeha ho averina vakiny izany ankehitriny. Hebreo 4:4 dia ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:10 ilay manome toky asainao fa zao ilay voalaza. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Ny vanim-potoana misy atsika tokoa manko dia ilantsika an'izany mpamonjy izay afaka hamonjy atsika amin'izay andro mahory izany. Fa andeha sarihako ny sainao,
dia any alaina sary an-tsaina hoe ndreny misy lehilahy maromaro mandeha amina toerana feno vovoka, toerana migaingaina, mafana be dia zareo mandeha tongotra. Dia tsy iza nefa moa zany lehilahy akatsika sary an-tsaina zany fa Jesosy zany no mitarika dia ireo mpianany ireo miaraka aminy. Mandeha tongotra izy ireo, niala avy any Kapernaume dia andeha ho any Tiro sy Sidôna. Dia eny an-dalana zany dia andao alaina sary an-tsaina hoe mifantany ireo mpianatra hoe fa andeha ho aiza hono tsika. Dia ny anankiray mety mamaly hoe tena tsy haiko fa ny azo antoka aloha dia efa lasa lavitra ny Galilea tsika io dia mety miteny ny anankiray hoe efa aty amin'ny firenena na hoe tany vahiny zany tsika ity. Dia nisy namaly indray zany tao alatsika sary an-tsaina hoe za ohatra ny naheno hoe mba te hisitaka kely hono mba mpianatra fa te hampianatra zavatra tsika hono sady za manana fanontaniana apetrako amin'i Jesosy mihitsy. Dia hoy izy indray ny anankiray hoe izy raha tangoronan'olona be foanako dia ny fariseho koa raha manambany anazy foana fa za aloha mieritreritra hoe tsisy fotoana katsikaina zany dia efa janony ihany zany hoe ametraka fanontaniana izany. Fa ohatran'izany tokoa ny fiarahan'i Jesosy tamin'ny ireo mpianany sy ny olombelona tetỳ an-tany tamin'izy mbola tetỳ an-tany. Rehefa mandeha dia tangoronan'ny olona ary hiazakazahana mihitsy ny mandeha mamonjy azy. Dia tamin'ity fotoana ity araky ny voalaza dia hoe nandeha nizotra nankany avaratra izy sy ny mpianatra satria andeha ho any Tiro sy Sidôna. Ao amin'ny filazantsara ao Marka 7:7-20 zany zao dia voalaza fa hoe niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisin-tany Tiro sy Sidôna. Raha jerentsika zao ny sarin-tany dia nialavirana zany hoe Kapernaume mankany Tiro raha hoe mandeha tongotra zany dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 50 kilometatra eo andehanana tongotra zany. Ary tena hoe migaina ny andro, vovoka ny lalana dia rariny raha nanontany ny mpianatra hoe fa ho aiza. Dia ny sasany mba mihevitra hoe mba mety hakaina. Fa tamin'izay fotoana izay tokoa voalaza fa niditra tao an-trano izy ireo rehefa tonga tany amin'ilay toerana ary tiany tsy ho fantatry ny olona hoe tonga tao izy kanefa tsy afaka nanao an'izany Jesosy. Satria rehefa jerentsika ny Baiboly asa mety tena hoe mba te hitsahatra kely dia te hampianatra ny mpianany kely izy kanefa fotoana fohy tsy voafaritra mazava fa ny fantatra dia hoe ny fotoana tao aoriana tongavany tao amin'ny trano dia indro nisy olona nanatona nila famonjena taminy. Ary teto no nanomboka ireo olana kely madinidinika satria rehefa raha jerentsika zany zao ny Matthieu 5:10-20 dia voalaza fa vehivavy Kananita no nanatona dia ny olana madinika ny voalohany dia ny hoe zany Kananita zany tsy tiany jiosy ny miaraka amin'izany. Faharoa vehivavy le izy tokony tsy hanatona lehilahy ohatran'izao izy zany fa tokony ho ny vadiny ihany ny lehilahy atony ny vehivavy toy izany. Dia nefa rehefa jerena ny tantara dia manana iraka ity vehivavy Kananita ity ary iraka any amin'i Jesosy zany ny ahitany ny vahaolana ahatanterahany iraka hampanaovina azy io dia tsy inona moa fa fanampiana satria nisy demonia ny zanany. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia tonga dia nandohalika ny vavaka ary nangataka sy niangavy mihitsy hoe mba esory ireny demonia ao amin'ny zanako. Ao Matthieu 5:12-20 moa dia hoy izy hoe mamindrafo amiko tompoko zanak'i Davido ny zanako vavy ampahorian'ny demonia loatra. Ity vehivavy ity zany tena fantatra hoe Jesosy ny Mesia ary fantany hoe Andriamanitra sy mpanjaka marina izy zanak'i Davida tompo sy lehibe ary teo dia tsapa fa tena matanjaka ny finoan'ity vehivavy ity satria nanam-pasahiana izy na dia firenen-kafa ny fiaviany tsy tiany jiosy ny miaraka aminy na dia hoe vehivavy izy dia nefa sananatona dia tena lehibe ary natanjaka ny finoan'ity vehivavy ity dia niangavy mihitsy izy hoe mamindrafo amiko. Tojo sakana izy satria avy hatrany dia hoy ny mpianatra hoe manelingelina anay izy, alefaso izy. Fa izao na dia tojo an'izany sakana izany ary ity vehivavy ity dia ny finoana tsy niala tao aminy fa dia mbola nisisika ihany izy ary niteny tamin'i Jesosy hoe mamindrafo fa ny zanako mba avoain'ny demonia ao aminy. Dia rehefa izay dia
azontsika tsoahana sahady ny lesona ny aminy hoe raha fantany hoe Jesosy no Mesia dia vao nahita irika izy dia nisisika nitady an Jesosy dia zasy ianao ihany koa mahafantatra ny amin'izany Kristy izany andeha hisisika dia hitady famonjena aminy fa any no ahitantsika famonjena ka ny lesona omen'ity vehivavy Kananita ity dia ny finoana tsy nety ritra satria rehefa jerentsika ny Baiboly dia ny sakana faharoa nasetry ny reto lehilahy izay nataony reto dia tsy namaly azy Jesosy. Raha ohatra zany izy ka nieritreritra tsara dia mety hoe tena diso lalana hafa tsy namaly akory Jesosy fa nefa izy dia mbola nisisika ihany satria mahery ny finoany ary ny finoana dia tsy finoana raha tsy finoana ihany no miazona azy hifikotra sy hijoro dia izany mihitsy ny an'ity vehivavy ity ka mampahery sy mampirisika anao zany ny aminy hoe andeha isika hifikotra amin'ny Kristy rehefa mahita azy dia mba hisisika ihany koa. Tsy izay ihany nahazo an'ity vehivavy ity fa raha efa voasakany indroa izy zany izay dia mbola hoy ihany ny mpianatra rehefa avy eo hoe roa ihany izy fa miantsoantso mafy ato aorianantsika ato. Eo amin'ny andininy 7:20 amin'ny Mateo 5:10 dia hoe roahana fa nga tsy mendrika mihitsy izy ity fa na izany ary tsy nampilefy ny finoana tao anatin'ilay vehivavy. Mba hainao moa hoe rehefa avy eo dia namaly ihany anie Kristy eo amin'ny andininy 4:20 efa navaliny dia hoy izy hoe tsy nirahana anie afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Efa tahaka ny manosika azy iveriny izany fa mbola voazona ny finoan'ilay vehivavy ary mbola nisisika ihany izy niantsoantso ny finoana avy ao anatiny mbola miantso hoe mamindrafo amiko ry Jesosy mpanjaka ianao tompoko zanak'i Davida dia ohatran'ireny hoe raha amin'ny fotoana misy atsika dia ohatran'ireny miteny ireny hoe za ange tsy irahana ho an'izay tsy kristianina, za tsy irahana ho an'izay mety hoe mahantra, tsy irahana ho an'izay tsy mitovy volon-koditra amiko tahaka izany kanefa tsy mitovy amin'izany raha ny tena marina i Jesosy. Ka zasainao zany raha misy ny sakatsakana heverintsika ka nakana antsika tsy anatina an'i Jesosy dia androany no ianarana hoe tsy mitovy amin'izany Jesosy. Fa inona moa no nataon'i Jesosy teto amin'ity fotoana ity raha ny teny tamin'ny vehivavy izy tahaka ny nanilika azy toy izany? Misy mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Lainwet dia nanazava izy fa ny finoan'ity vehivavy ity izay tsy nety ritra dia aika tao ambadika izany ihany koa Jesosy tsy hoe tsy te halala azy fa ny nataon'i Jesosy dia naneho tamin'ireo mpianany hoe ny fomba jiosy no nasehoko anareo fa tsy tsara izany fomba izany satria raha ny jiosy no ataon'olona avy amin'ny firenen-kafa dia nanao tahaka izay nataon'i Jesosy izay tsy namaly aloha dia rehefa eo nanilika aloha fa tsy mety anefa izany ary tsy izany mihitsy no toetran'i Jesosy. Ny zava-dehibe dia izao nisisika ilay vehivavy ary tsy izay ihany fa mbola niteny zavatra hafa ary Jesosy ary hitantsika eo amin'ny soratra masina eo amin'ny andininy 4:20 fa hoy mihitsy Jesosy rehefa mbola niantsoantso ilay vehivavy hoe tompoko vonjeo ahy dia hoy Jesosy hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manimpy azy ho an'ny amboakely. Enjana anie izany ianao mila fanampiana ianao tena ao anatin'ilay may te hiala amin'ilay zavatra mangejanao nefa efa avy nitenenina ianao hoe mialahy roay tany efa tsy namaly ianao ilay olona tadiavinao avy eo nitenenina hoe za nga tonga ho anareo fa ho an'ny taranak'Israely dia avy eo mbola nitenenina hoe tsy mety raha maka amin'ny mofon-jaza ka atsipy ho an'ny amboakely tahaka ny hoe amboakely izany ilay vehivavy fa izao ny zava-dehibe ary izany ny andeha hampaherezana azy ianao androany hoe ny finoan'ilay vehivavy tena azoniny hatramin'ny farany ary rehefa nitanjony hoe za hitady an'i Jesosy ka hitako izy dia tsy hamelako raha tsy mamaly ny vavaka sy ny fangatahana izay ataoko dia tena nataony izany na eo ary ireo sakana maro izay nahazo azy ary lesona lehibe koa moa no omen'i Jesosy ny aminy hoe tsy mandà na manosika tahaka ny fanaon'ny jiosy rehefa misy mila fanampiana fa maneho ny fangorahana sy ny fanampiana izay azo atolotra tokoa ka tokony hitandrina isika amin'ny fomba fihetsitsika rehefa misy olona manantona antsika fa ny lesona tena lehibe anankiray koa dia hoe andeha ho tahaka an'ilay vehivavy tsy menatra tsy matahotra rehefa hoe tia nihiraka rehefa hoe mila mivavaka mangataka mba hivoaka ny demonia ao amin'ny zanako Jesosy ny vahaolana dia tena nisisika hatramin'ny farany ary tsy nety ritra ny finoana tao anatiny ny fangatahany famindrapo tsy nety nijanona tsy nety lefy ary tsy ny lavo lefy na ilay vehivavy. Ry namana na lehilahy ianao na vehivavy inona ny mety olana misy eo amin'ny fiainanao ankehitriny tsy mba tahaka ny jiosy fa izany Jesosy ka manavakavaka
ny olona hafa firenena aminy, na hoe manavakavaka ny amin'izay mety ho sarangan'olona fa manaiky ary mandray dia manome izay ilayntsika ka andeha hisisika aminy. Ny lesona andeha ho raisintsika amin'ity tantara ny vehivavy kananita nandeha nanantona an'i Jesosy nangataka ny hamoahana ny demonia tao amin'ny zanany vavy ity zany, dia ny voalohany dia ny leson'ny finoana. Andeha tsy lefy na inona sakana. Ny faharoa dia ny faharetana. Na dia ny sakanana ary izy dia mbola niaritra ary tsy nanaiky raha tsy tonga tamin'ny farany. Ary ny fahatelo dia ho azy ho anao. Indrindra isika mitonina ho kristianina. Rehefa misy mangataka fanampiana amintsika mba tena miahan'ilay angatahantsika tokoa ve isika raha toa hoentintsika mivavaka izy ohatra na hoentintsika eo amin'Andriamanitra andeha mba ho tahaka ny Kristy. Dia manana fo miahy ny hafa fa ambonin'ny zavatra rehetra andeha hitombo amin'ny finoana, andeha hanana faharetana ary andeha hisisika fahavalian'i Kristy izay manahirana azy ianao. Miantso azy ianao ary Kristy androany. Maniry indrindra izy ny hamantatra hoe manahoana ny fiainako sy ny fiainanao, inona ny olana eo amiko sy aminao, ary hatray izany finoako sy ny finoanao fa miareta dia misisi dia mangatà fa mpamindra fosim-piantra ny Kristy izay tompontsika. Ary amin'ity androany ity dia iriko indrindra raha mba ho azononao ilay teny dia teny fikasana ao amin'ny Hebreo 4 ny rahantsika namaky teo ka ny 9:20 ilay manao hoe aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azontsika famondram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Vanim-potoana tena ilantsika an'izany hoe fahasoavana, famonjena, fanatonana ny Kristy dia mahazo izay ilaina na maivana an'izay mampahory sy mampanaintaina ny fiainantsika indrindra izao. Ho aza misalasala, manatona ary antsoy Kristy. Raha misy endrika sakana, ampitomboy ary azon'ny finoana, manana faharetana fa hamaly anao Kristy. Ary hanamaivana ny olana, hamaha izay mangeja ary hanome anao fahasoavana sy famonjena izy satria izany mihitsy Kristy. Dia tahaka azy tamin'ilay vehivavy niala tany amin'ny toerana lavitra nandeha namonjy an'io vehivavy io satria tsy nisy iran-kafa nataon'i Kristy ny tany Tiro sy Sidôny, tsy voalaza ny tantara izany fa nandeha nijery an'io vehivavy io izy hamaly ny filany, ahita finoana matanjaka mba ho fananarana paherezana azy ianao koa ka andeha tsy salasala. Tianao Kristy, manatona azy, miresaha aminy, hisisifo mba azahoanao ny valiny fa hamaly anao tokoa izy. Mino fa sitraka ao izany, ka raha sitraka ao dia andeha iombom-bavaka, andeha hoentiny eo aminy izany faniriako sy fanirianao dia mba hitehirizany asa ianao amin'ny finoana sy ny faharetana matanjaka ary mba hiany hafa ihany koa hahatonga ny hafa ahitany Kristy izany. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra iray ity anay, misaotra indrindra ny amin'ny hafatra avy amin'ny tantaran'ilay vehivavy kananita. Misaotra ny amin'ny fitiavanao nasehonao azy, misaotra ny amin'ny lesona lehibe fa ireto izahay miara-miantso ny anaranao, samy manana an'izay manahirana eo amin'ny fiainanay, ny etaetam-ponay izay mangeja ny fiainanay. Andriamanitra, ampitomboy ny finoana aty anatinay ary ampitomboy ihany koa ny faharetana ato anatinay mba hisisifanay ampinoana, anatonanay anao ampahasahiana, azahoanay ny fahasoavana sy ny famonjena indrindra amin'izao andro mahory izao. Koa mitahy manokana ity namana izay miara mivavaka ity sy ny ankonany ianao ary tehirizo amin'ny fiarahana aminao izy. Dia ianao amboatra anay ihany koa mba ho fitaovana tsara ahatonga ny hafa ho eo an-tongotra ao izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Kristy nanaovanay ny vavaka. Misaotra Andriamanitra. Amen.